Tonga de Madagasikara ho anao izao. Ilay sary notsoponiko. Tantara mitohy nosoratany Vonjylauto Emmanuel. Ireo amelona tantara Nirina, Daniela, Alain, Jackie. Nandray feo tanjona Hirjona. Ilay taratasy notsoponiko iny. Ay, ve ka tapaka gazety izy ty. Hitako nolazain'le ry hoe so everiko fa vola. Kodray, to sarina vehivavy tsara tarehy izy zany. Ary inona ary zany soratra etsy ambany? RVA, ilay vehivavy malagasy nahazo bourse extérieure. Mandalina manokana momba ny littérature à New York. Enjany zany raha vehivavy ka. Tsara tarehy izy ty. Ataoko korangazy ahasona bourse extérieure. Ny vitanao ve dia tsy ho vitako ry RVA. Otry, fa ina koa ty mampitendrery amin'ny Vonjy ato zao e. Tsy efa 4 minitra zay nitsanganako teo ambaravarana teo. Enao ty koa dia manao zay atapaka lalan-draha mihitsy ka. Otry, Ary ahoana moa no nahitanao ny tranoko ry Saondra? natoro ny Rijaka. Fa nga niaraka nareo? Na natoro ny tranonao fotsiny izy dia lasa niverina fa andeha hisotrotsotro araka amin'ny mpandeakamany hono. Ay, ary ianao anao inona ty? Ho aty aminao Aninona tiako? fa nga tsy tianao ny fandalovako aty aminao e. Ohatra fa ody raha ohatra ka manelingelina anao e. Zany fa manontany fotsiny aka. Sambasamba manky ianao nandalo aty amiko. Te hitanao fotsiny ry ary Vonjy a. Ay, Tsy ampiany any am-pianarana dia aleoko mihitsy makaty an-tranonao. Fa ngamo hoe larery no mipetraka ato ry Vonjy. Odry, fatadiavinao izy ary niara hipetraka amiko ato ry Saondra. Manofa trano ange zay aty Sakaraha aty e. Ny ray aman-dreniko any ambanivohitra Tsapanana any no mipetraka. Ay mo, dia tena tsy misy fianakavianao mihitsy zany aty. Misy ihany fa tsy tiako ny mipetraka aman'olona fa manahirana ka. Zay koa moa mpamboly vary dia tsy mijaly sakafo amin'izao. Dia tsy misy zavatra fa mampijaly anao ve ry Vonjy? Ohatra hoe inona izany? Lehilahy nge ianao e. Vehivavy ve? Eo ihany zany fa ny fitiavana ny tena tiako lazainy. Ovay hafa zany resaka ao zany Saondra fa mbola tsy atao an-tsaiko mihitsy aloha ny resaka an'izany a. Fa hono nihera tamin'ny ray aman-dreninao zany ianao talohany nakaty io. Mandroka zany ianao e. Tsy niteny an'izany aka. Tsy nihera fa fantatra ry zareo hoe namonjy namana mpiara-mianatra aty Ankatsakatsa. Aty amiko zany. Rehefa makaty amiko moa any aoriana any dia mba mitenena mialoha amin'izay miomana e. Ny mahitanao ihany ny zava-dehibe amiko ry Vonjy a. Na tsy miomana na miomana ianao dia tsy rarahako. Saondra, tsy maintsy hitsena kôly aloha zao. Hiaraka zany sika sa ahoana? Za nge ka tsy manao raraha ny trano e. Aleo manaraka ka. Sady mbola hiresaka maharitra amin'ny dadatoanay aho fa hanafatra vola. Efa akaiky mantsy ny fandoavana hofa-trano. Aleo aloha mody malahelo ka amin'izay angoraka io ho aizany tsy ho ty ahy ianao e. Saondra, mitovariana be nge ianao e. Sa heverinao fa mandroaka anao a? Ka tsy mandroaka ianao fa zany tsy mbola te hody. Maninona ke raha miandra anao ato a? Tena tsy mety fa haritra nge ny resakay e. Zany fe Mety hariva be mihitsy aho vao tonga eo. Eny ary tsy maninona fa manarakaraka ny teninao teo zany. Lasa ry ahy e. Zay fa manaraka. Ody eo. Aiza letsy ry Vonjy a? Mandrosoa letsy a. Tonga maraina nge letsy ilazany e. Fa misy inona? Sabotsy ange androana ry Vonjy. Mandeha namonjy tsera daholo ao aminay dia naleko nakaty amin'ilay. Tsy hitako manko izay atao rery. Ay tokoa moa letsy ka sabotsy androany. Tsy tadidiny lamba amin'ny andro marina. Fa vita zany dia voaran'ilay io. Lahy nge ry Vonjy ka ho lasa dala amin'ity fianarana ity ny farany. Lasa dala amin'ny zavatra tiana letsy zany a. Moramora tokoa moa ny amaleny lahako. Fitsonjovako an'lahy nge ny tenenako an'latoy zao e. Zany a. Fantatro fa teo lasa lavitra lahy amin'ny fianarana. Nefa tokony miala sasatra ihany. Efa vita nge letsy io e. Anasa lamba zao rehefa avy eo.
lehilahy ve le tsy dia anasa lamba ohatra e vehivavy betsaka ty aminareo teo atao inona fotsiny za moa le tsy ny mandoto azy dia ahoana ny olo-kafa no asaiko anasa azy a maninona raha mpanasana ny sahondra inona le tsy nidirany sahondra amin'ny lamba maloto koa sady zanak'olona manana iny vely ity dia za mahantra kely ity mampanasa lamba azy a tsy vita ny mafiady fa mbola tambany vohatra koa amin'izay tiany langy le tsy ny zanak'olona iny ry vonjy zay indray elahy tsy maintsy manao izy satria entaniny ny fitiavany tsy manararoatra azy ve le tsy amin'izany tsy mety amiko a ny tanjoko raha teo afaka baka vo mieritreritra vehivavy zany vahoana a tonga taty amin'ilay izy zany tamin'ny maliny elany nanatitra azy tatiako mampijaly zanak'olona nge lahy zany ry vonjy maninona nefa raha miaraka na roaroa amin'izay izy tsy mijaly e dia lazao azy fa tsy mbola amin'izany fitiavana izany hoe ny lohako zaho ary ny ambarako any lamoseo katolika io e raha mamono teny ny zanak'olona iny no ny amin'lahy dia zakao eo lehilahy maro eto sakaraha io ve le sy dia sezany amin'ony tena tsy possible zany bainina tsy tsapany lahy mihitsy ange zany eran'ny fitiavana izany ry vonjy sady tsy ory ninon'inona angela raha miaraka amin'ina lety e oka lety izay resaka sahon'izay fa ampodiniako zay ka anasa lamba amin'izay fa zany no mahabe ady-hevitra antsika eto sady za koa andeha hody amin'izay fa sao dia efa tonga eo ry zareo ny an-tsena ka oke arako tsy ampamangy any sahondra ve lahy ty ay mampamango ny anadanao vonjo no hoe zay le tsy lazaina azy a eny ary tenina niova be mihitsy ndry tatoato ry sahondra fantatry fa misy olona manadaladala ndry any ahoana moa tonga dia ilazanao fa misy olona manadaladala any sa zany no teneniko taminao ratsy be mihitsy zany fa malindry azy zany a ohatra nyreny miresaka amin'ireny namandry ireny ry azafady rerineny a mamy be ny atao apoka mafanamba amin'izay teny avoakako niova be ndrika lasa saina mandrevirevy foana tsy mazoto misakafo tsy be tsikitsiky toy ny taloha tsy diso zany rineny a tonga tapoka tsy mampandry ny fitiavako tsy nampalala akory fa dia tonga nala fahazazako aleo tsotreronony ty fa ho tambatambasana zany mialarahako amin'ny sitrapony aza mitomana eky fa neny vonona nanampy indry amin'izany a misaotra indrindra rineny a fa inona marina ry ty fitiavany ity fa ohatra mipanjaka manandeha tsy mirara zavatra afaka ohatran'izay lazainy sy tiany ary aloha zany zanako tiako zany mifihinika hoe ny fitiavana fanomezana maimaimpona avy amin'Andriamanitra ary izy Andriamanitra mihitsy ny fitiavana misy tero fitiavana rineny a ka tsy ho takatra takarina anao alalinina midoboka mafy be amin'ilay fotsy mba mitempo amiko akory ny foko rineny a ny masoko dia hijeratra an'ilay maso tsy mierika akory taky ny afy be any anaty lavaka lany le fitiavana sahondra ka raha tsy voalanjalanja dia io ndry fa latsaka fahasambarana io nefa mampijaly koa misaotra rineny amin'izany torohevitra izany a mafy no azo aho fa na dia mbola tsy te ty aza dia fotoana n'izao ary aza mitomany tsony ary fa hono ary ritsy ahoana rineny lehilahy avy zany tindry izany lazao amin'iny fa neny ange tsy aninandry fiara-mianatra aminay izy rineny a any ambany vohitra tsapanana no misy azy avy any ambany vohatra dia izy zany ve nitindry sahondra sy mbola nitory fitiavana tamiko izy io rineny fa zany ty azy a ataoko daholo dia hitiavany ihany nefa tsy taitra amiko akory izy dia tambany vohatra ve retsy ny voaloham-pitiavandry amin'izay mbola mamila filandry ohatr' izany keo tiako izy rineny a tsy nisaiko no nisafidy azy fa nifoky sy ny fitiavako no nanavaka azy ie tambany vohatra izy fa misy zavatra manavaka azy amin'ny maro tsy toy ny lehilahy rehetra zao ary ahoana rineny
ny fantoa amin'ny fianarana aloha dia aza mitarika resaka amin'ntsony fa aveloha izy no anatona andry zakako ny tsy resaka aminy satria na tsy tia azy izy dia mba tonikely ny foko raha vao avy miresaka aminy a gasy mozika tantara vazo hira aleo saina matory amin'izay dia fa tsy haiko no andresy lahatra ty saondra ahoana ry neny efa alina be zao fa aleo matory amin'izay sao tsy tafafomaraina io ndry marina tokoa zany ry neny izay fa bonne nuit neny bonne nuit zany zanako zany fa dia inona loatra letsy ny mampahibe anaty ry vonjy aiza ve letsika 18 survin meno madama ny lahy tamin'ny devoir philo iny ny anay firy fotsiny mianatra letsy fianarana angeletsy tahaka ny areny izay mitady azy ihany mba hita tsy maintsy milofo sy misasatra ary indrindrandrindra mila mifantoka tsara samy mifantoka ihany ange io ry vonjy efa misy ihany nambinina angambana koa efa fanomezana miavaka avy any ambony mihitsy ny anylaka tsy tokony ampirafesina amin'ny zavatra hafa fotsiny letsy io dia milamina inona ny tia lahambara amin'izany ohatra hoe toka vehivavy vola sy ny sisy laha ty letsy satria lasa mizarazara ny sainina ka mororoa amin'ny zavatra maro enjehana ny aty enjehana ny aroa dia lasa manenjika betroa letsy marina zany nefa namahay na tsy mahay rendez-vous eny mandesa ahoana raha azoko tsara zany tsy dia misy tanjona loatra ny fiainan'ny lahy satria efa manana ny ampy tsy zany lesy ry vonjy fa hoana efa miezaka ihany amin'ny fianarana fa tsy hafa manoatra fantatro fa tsy ahazo an'izany mention zany mihitsy aka ka napasabla fotsiny azany azoko dia efa isaorana ny tompo marina be letsy zany napasabla la très bien samy afaka daholo ihany no midika an'izany nefa tsy mitovy fa zao andao letsy araka mierindesina fa tsy maintsy tafatsika io nefa mila mampandefitra zavatra maro elaha fa dia inona loatra zany resahanareo ro lahy zany manaona aloha ndry avesandry afaka miara-mipetraka aminareo eto ve asa manelingelany fivorianareo tsy maninona mihitsy ka sady mahalalaka tsara io misy ipetrahndry eo akaiky ny vonjy eo malalaka be ry saondra misaotry miresaka eto koa mahakasika ny fianarana ka raha liny ndry dia afaka mandray anjara tiako be zany raha azoko tsara zany dia fifanampiana ny resahany eto sa ve disy ny eritreritro roatra falifaly be ngendre zany ry saondra mba zarazara hoe faly be ry a mahita anareo namana samy tiany foko zany sady manaitra be akoa zany resaka fianarana zany fa tsy hoe misy zavatra hafa koatran'izay tsara be zany saondra raha vao tsikitsika hatrany ny fiainana fa aza makalahy amin'ny zavatra maro okaloha tsy azoko ny tiana olazaina amin'izany ry vonjy hitanao ihany moa fa somary badibady izay no teny fa andrasa aloha ry saondra mahita anareo lahy moa zany no mahafalifaly be andreo sa mahita ny vonjy sy le ty koa tany amin'ny vonjy ange no masonaovana ka ty ihaniko ohatra fa inona koa ary zany lazay andritsy zany lasa menatra be amin'ny vonjy marina eny izany tokoa no mahafaly tiako ianao ry vonjy fa inona koa ary ty lazay laritsa miteny amin'izany anga izy teo tsy miteniteny foana izy ry vonjy fa le raha ndao ady be vonjy ampindra mamoa le cahier de français anao iny fa tsy tratrako le dicté amadany alainy iny fa mandeha angana loatra rehefa mirava ro meko anao maninona ke raha amin'izao sady zay efa tsy fantoka ny taranja manaraka io tena efa fanenenao mientsika iny ianao ny tsy fantoana ny fianaranako dia avy indray indrana kahiaty amiko ka ampio ary amin'izay ny fantoka zaho ary ny anampiko anao reseny akamona dia izoro ny lalina makany amin'ny fahazotoana misaotra na dia mbola tsy mahafeno ny fipetra takiny saiko aminao azy zany andao amin'izay so tarety ihany ka andraso azy zany rehefa mirava eny tsy misy zavatra vitako mihitsy atao ampianarana fa dia any aminao ihany ry vonjy no andreny foko sy ny saiko aleo mihitsy andehanako any an-trano indray izy dia lazaiko azy zany ka satria maina ny tenda ka mila rano nona ny kibo ka mila sakafo nona ny fanahy ka mila vavaka ary nona ny fo ka mila fitiavana avy aminao
Lasa poeta vetivety eo amin'ny herin'ny fitiavana diso tafahoatra tao anaty. Tia maro vonjy. Eny fa na dia mbola tsy mifoha angamba ny fiainana. Gasy mozika, tantara, vazo, hira. Gasy mozika, tantara, vazo, hira. Atoko anatin'ity olona maro be ty. Nijereko tery amin'ny toerana fahitako azy matetika iny nefa tsy teny izy. Adaso rehefa tena hiditra ato anatin'ity tsentia, angamba atoko ny mety ahitako azy. Dia efa mandehandeha ho azy eny izany. Aiza no mahitako azy eto? Andray! Azafady madama, azafady marina e. Orangatia? Azafady tompoko. Fa nga vitan'ny azafady le tambany voadatia. Jereo akanjoko nanaovanao azy? Toy ny angamba tena olona tsy mba manasa tanana mihitsy. Tena azafady rery madama fa tsy fanahiniko ange iny e. Betsaka loatra ny olona dia mifanisika be. Na izany aza tokony mba mijery tsara ihany ny masonao io e. Na mividiana solomaso raha tsy mahita tsara. Efa nanao azafady nge madama e. Sa hividianana vovon-tsavony ianao anadiovanao ny akanjonao? Feveranao anga tsy mahavoavidy vovon-tsavony. Sady ahoako inona kosa volanao e. Fa raha hividy vovon-tsavony ihany ianao dia reny akanjo eny akoditao reny sasana fa mamofona be. Afaka ve ny eloko madama amin'izany teny manambany sady mandatra zany? Tsy mahamena tanjy fa nanako sy ny mahatambany voatra. Andeha raha ohatra ka afa-poary ianao e. Tsy raharahako izay lazainao e. Ary lasa koa mandeha any. Tambany vohitra tsy misaina. Tena misaotra anao fa tsy misaina tokoa e. Nareo mpanany tony koa ange ka tokony manipahareny mihitsy. Amin'izay tsy ho fampitakosokosona aminay tambany vohatra. Lasa mandeha any amin'izay fa mahamenatra any miresaka aminao eto maro azy. So lazay ny olona fahavako eo. Raha azoko tsara zany madama, ny havanao rehetra mpanana daholo e. Sambatra be nareo raha izany ka. Edresy. Havanao rehetra mpanana daholo e. Sambatra be nareo raha izany ka. Edresy. Zay taranaky ny mpanana dia mpanana mandrakizay, fa zay taranaky ny mantra toanao zao kosa dia mantra mandrakizay azo. Malagasy ihany ve ianao ty madama azafady? Malagasy. Tena malagasy fa malagasy ambony sarangano ianao. Rehefa manaraka irato tsara maso amin'izay tsy mandotolo-kafatsony. Mijery ihany fa sady variana nitady olona. Ny olona koa misisika be ka voadonako tsy fidiny ianao. Lasa amin'izay ho mandeha any fa makanodona ny fofona akanjonao azy. Tony angamba tsy ny sasa tao anatin'ny folo taona. Ampy zay ry madama. Ao fa andeha ary ahy amin'izay tsy mandoa ianao. Nefa aza manambany olona loatra fa kodiara tsara eto ny fiainana. Lasa ho aso dia ataoko aleo a. Lasa tokoa ray. Veloma ianao ry madama mpanana. Mahatsiaro maivana be ery aho zany. Ohatra n'ireny taratasy etin-drivotra ireny. Raha olona tsy namana izao iny mety saretiny be takan'ireny. Eny e, tsy omena tsy misy fa tsy vidiny azy. Raha tsy taty koa azy dia tsy oleny mihitsy ny nanjoa. Nefa koa tsy maninona fa mba misy alalako nitoetra ny olona tia tanan-dehibe koa zao e. Reny tsy mety ataon'ny sasany dia Gasy mozika, tantara, vazo, hira. Gasy mozika, tantara, vazo, hira. Ataoko ahoana ary ny ahita dadatoa ato anatin'ity olona maro be ty. Mijereko tery amin'ny toerana fahitako azy matetika iny nefa tsy teny izy. Adaso ary fa tena hiditra ato anatin'ity tsentia, angamba atoko ny mety ahitako azy. Dia efa mandehandeha ho azy eny zango. Aiza moa no mahitako azy ato? Ohatray. Andray! Azafady madama, azafady marina e. Orangatia? Azafady tompoko. Fa nga vitan'ny azafady le tambany voadatia. Jereo akanjoko nanaovanao azy? Mandrosoary ianao e. Misaotra. Dia mipetrapetra eo ambony fandriana ihany fa tsy misy seza ato. Tsy maninona ka. Ary ianao anga hitsangana fotsiny? Maninona kay raha mipetraka eto akaiky e? Hitsangana ihany afa mbola reraka avy tany ambanivohitra. Ay, avy tany aminareo zany ianao io? Tany antsapanana ihany naka vola tamin'ilay dadatoako fa tena tsy nisy vola mihitsy taty amiko. Dia maninona zao raha naka tamiko e? Sa ve mamenatra anao zany? Efa zatra anay zany sahondra.
ao raha mipetra eto ambovandrina ianao zany reraka be zany ka sady zaho koa ny reraka no mipetraka ela be tao tokotany oka zao fa ianao vahiny indray ve no hitsangana ary sahondra tsy mety zany de rehefa tsy hipetraka zany ianao dia aleotsika samy tsangana finona loka tena antondianao ry sahondra fa maika andro sakafo ao fa ataoko re zany ry vonjy andro sakafo ianao reraka indray ve ny ahandro ka aleo anaovako azy tsy sakafo atoandro angeno andrahoako fa sakafo hariva de maninona fa inona aloha ny tena antondianao e te ahita be anao ary vonjy fa nga tsy tianao ny akanesako aty aminao tsy niteny an'izany afa gaga ihany amin'ny anao tsy niteny an'izany afa gaga ihany aminao makaty amiko tahaka an'izao mety hoe olo-kafa mihitsy zany nantenyanao amangy anao aty tsy niteny an'izany raha azoko tsara zany de tsy tianao ny fahatongavako tiako ka zarako aza mba misy mpamangoko zany ve andray tia ihany vonjy fa miamboraka azy amiko ny sany za koa angamba ny voaloha-mpitiavany matoy izy menatra sahondro ahoana novariana bengy ho ahy ianao sady ohatra ny falifaly ery zany fijeriko anao zany misy mampime anao angano nataoko teo ka tsy nanao zavatra mampime anao fa inona ihany ary farimbariana fotsiny re ay tsy fantatro mihitsy zay nahavariana teo raha tsy ianao nanaitra iny aiza koa nisy an'izany farimbariana fotsiny zany sahondra tsy maintsy misy zavatra miodiody eo an-tsainao ao aleo raha nga tonga dia tsoroko aminy amin'izay afaka koa ny manahirana vonjy vonjy so dia ilaza zavatra hanahirana eto ianao ty ry sahondra sakiteny fotsiny aho hoe ahoana ataonao inao anaty kahe anao ale sarim-behivavy amina tapaka gazety malotoloto iny atao anatin'le kahiny raminao ve ay moa nisy aniny tokoa tao gaga fotsiny anahita aniny tao sa ve vehivavy takaniny ny tianao alainy vady tsy zany mihitsy fa nanaitra fotsiny hoe nahazo bourse extérieur izy dia lasa nianatra any apita ay moa iveriko fa zavatra hafa mihitsy tsy hitako mihitsy zay fomba ilazako any fa tia azy izy nefa efa tena miandro amin'ny vavako ilaza fa tia azy angamba tsy mbola fotoanany zao tsy hoamelany ty sahondro ty mihitsy raha tsy milaza aminy hoe tia azy tsy aleo lazaina azy any zany amin'izay izy milamitsaina mangina be ato zany ohatran'ireny olona manao fiatahana masiny reny zany sika sianao ato sahondra ahoana tianao tsy zany tsy namposy torana marina sahondra aleo alokosehana mafy ny tanany sy ny tongony sahondra fa naninona teo ry vonjy tsy naninona ianao fa torana tampoka teo fotsiny angamba tratra amin'ny hafanana distafa oatra vonjy ahoana ry sahondra aleo aody zao dia anahirana anao rery ato andao fa teripetsy akaikikaketsy ary ianao tena tsy misy zavatra tsaroko mihitsy ngery vonjy tsara zany zarako aza mba mety ve zao fombany zao retsy hatramin'ny marainy reny miala tato trano dia zao vo miverina tany vonjy ary neny nanao famerenandesina fa tsy mahay filozofia loatra vonjy fa izy zany ay tokoa moa mbola tsy nambarako aneny ny anarany filozofian'ny fitiavana angano nataonareo tany andray tandre no anaka sao dia nanaonao foana tany nareo mbola tsy fotoanany ake zao nanaonao foana hoana ary neny efa hoe mianatra ho any nataonay tany sady izy koa ne mahay be sao dia nanao firaisana ranofo nareo na izy aza mbola tsy zay vao tadidiko valibe ary neny inona ny tadididry lazao laza izy fa tia dia ahoana ozy indry
tonga dia torana ohatray fa vonatsiaro aho tonga dia nateran'ody taty izao dia izany fotsiny be no nahatorana andrisy saondra ka izao no teny avy amin'eny a eny roneny tsy manakana amin'ny fitiavandry a nefa mahaiza fotsiny mandanjalanja tokony hiakatra amin'izay ndre no moyenina andry fa aty andry zany le olona nampiasa saina be andry teo e eny re roneny a misaotra betsaka nefa manomboko izao dia mivonoana fa hita karazan-javatra maro ndry a hifangaro ny mamy sy ny mangidy ny tsiky sy ny tomany ny fahoriana sy ny fifaliana fangamo tsy maintsy misy an'izany moa roneny fa tsy araka ny toetran'ilay lehilahy tiana ihany io a ny lehilahy tsy fatoko izany mihitsy fa rao amin'ny onjany eny ihany atokisako iny matony meko ny foko ary atolotro azy koa ny fahadiovako fa amin'izao aloha dia atoloren'Andriamanitra amin'ny fianarana fefa akaiky ny baka zay aza matahotra neny tsy maintsy matahotra satria zanako tokana angendry tiako sambatra tiako tafita amin'ny toerana ambony matokisiny eny amin'izany tsy hanao an'izay amenatra anao amin'ny fiarahamonina ka eto ty an-trano ary izy zany ve ohatry ka mba tiako fantarina zany olona tianjanako zany ko orineny a sarokenatra be nge izy e fa ahoatra ho teneniko ihany atao fotsiny izay atongavany ety ary mandehana amin'izay misakafo ka eny re a tsy maintsy tonga ko atiana roneny fa aza matahotra ianao a dia mandehana ho amin'ny sakafo amin'izay efa ndeha ahy mahazaka sipa le selahy nahazo amin'ny saondry ny vozy sady tsara tare no zanaka mpanakare tsy azo nona mihitsy ny fandehan'ny tantara raha zany eritreretiny lahy fa inona indray e no tantarainy tamika ngefa nanakiaraka aminy no lahy e fa aliana moa ny azy ny tsy anodalany asy ny tsy hiverimberena ty amiko ny nanakeko azy tsy fidiny ary indrindra ny tsy andratra amin'ny fony amin'ny maha klasy de examen azy zao olo tia samy lasa zany lafa tsy tia azy hatsangana raha ny tanany lahavanany raha zany indray aloha tsy mbola fantatro hoe nitanjona tratrariko nataoko ny masoko mandakariva fa tsy nitsary ny saondry ho hitako eo ary zaniko tratra ihany lahy amin'ny farany eny tsy mampiraha fianarany vehivavy toky raha tianona ho fantatra dia ambava fotsiny nylazako tamin'ny hoe tia azy ah fa tsy mbola avy amin'ny foko letsy ah ndray kosa rovonjy tena tsy azo mihitsy laha ty rovonjy manino e natera-mbola avoloaka ve lesy dia tsy hinana reny le tsy natao hoe sora manantonafo aza atao an'izany kosa letsy izy ah tena ty izy matoa samy tory fity fa za fotsiny mbola tsy vonona mitsapano ihany fitiavako anao hitany lahy amin'izany miaro be azy la ay misy sentiment aminy ihany zany lahy io fa mody hoe mbola tsy vonona eny tiako saondra dia za koa tena tia be anao rovonjy saondra inona ary ty aza manao toy izao fa mamenatra olona ti-andalana ka inona letsy mahamenatra ny lahy amin'izao menatra letsy e sakambino kanjary saondra aza vela mihitsy ny tanany tena tsy mety ka oaka zao ahoatra fa vesoriko ny tanako e ilazako amin'izay le tsy ala rovonjy sady efa iny miara-dalana amin'ny lahy iny koa no olo tiany lahy manaraka indray le sirija efa ela be anga ianao ny tao arinana atao saondra ie manapaka lalandray ny zavatra nataonao iny a aza atao atsony fa tena tsy mety amiko eny ary ao fa tsy ataoko tsondra izay tsy tianao a eniko hatrany voalohany mihitsy ny resaka roroa lahy teo dia inona ny tombotsoanao amin'izany mihaino resak'olo izany aza atao mahazatra re zany fa tsy mety ny maheno fa tena tia ianao izay ny fahasambarako eto an-tany izany nefa te anontany anao a hoe ohatry ninona ny fitiavanao ah saondra raha tena tia ianao dia aleo afaka bako sika fa miresaka fitiavana tsy maninona raha zany tianao e nefa mialohan'izay a mahazo matoky fe a fa tena hitiavanao ary nambaka mahazo matoky ianao ka fa zao kosa rehefa mandeha ny amboko dia ny fianarana notaovy eo an-tsaina fa tsy misy zavatra hafa eny re a misy zavatra natahako aminao koa mety inona zany raha zavatra sarotra tanterahana dia tsy anaika fa raha ohatra kosa hoe mora atao dia tsy misy sakana mihitsy mora be ka zao ary hitanao ty trano eto alohantsika ty manino ao i misy anay dia androsoany avy fa nga tsy sarotiny be ny reninao ndao fa tsy manino izany izy
Sady efa nampahafantariko azy ny anaranao fa ny vatanao fotsiny tsy mbola fantany. Matahotra ary saondraka. Andao rehefa tsy manin'ny izany ho ahy izy efa ao neny iny miandry anao e. Tsy manandray fa efa maty ny draiko ary za sy neny ihany no mipetraka ao. Inona nefa no nolazaiko amin'ny reninao ka? Sao dia olona sarotiny izany reninao izany. Matahotra marina e. Andao rehefa tsy manin'ny izany ho ahy izy ry vonjy a. Efa fantany hoe manana olo-tiana ary tsy sarotiny amin'izany izy. Tena sura ve ianao? Eny ho aho. Sao dia tsy olo-tiany aho fa tambanivohitra nge ahy e. Sao dia olona madio sy manana no ampoziny hoe entinao eo. Andao re midira fa ato no misy anay a. Aza matahotra fa tsy haninanao izany izy. Tena sura? Eny ho aho. Andao ary fa tsy hijanona ato maharitra fa mbola maro no zavatra ataoko any an-trano a. Midira re. Misaotra. Neny a, neny o, misy vahiny. Ndao fa ho avy e. Ao re mipetrapetra ary vonjy a. Tsy mendrika nipetraka amin'io ry ahy e. Ohatry Avelao ahy hitsangana fotsiny eto ka. Sady za nge tsy ho ela araka ny efa nolazaiko taminao teo ry saondra e. ka raha efa vonao ny sakafo dia tsy maintsy mihinana ianao. Ary aza mihafahafa fa tsy maninona izany neny e. Eny ary tsy maninona nge zany fa zany menatra e. Neny a, neny ela be ianao. Efa tonga ato nge izay sy vonjy miandry anao e. Mahafantanana vetivety aho dia ho avy e. Efa tonga nareo. Ena ry neny a. Fa ianao zany no... Oka aloha. Fa misy inona e. Fa nga mifankalala nareo. Aleo andery saondra. Velominareo. Vonjy, vonjy. Miverena moa e. Ory neny a fa misy inona. Aza vao amiko ny antony naprivatra amin'ny vonjy ry neny a. Avelo izy andehany saondra. Ary lazaiko indri fa avy amiko no antony nandehanany. Misaotra leo andriamanitra fa tanteraka ny sitrapony tao. Tratrako ny tanjona tiako ny tratrarina hatr'izay. Ohatra ny nofinofy izay hoe antiany amora ka. Ohatra ny hoe mbola ny sakarany vatako fa ny saiko no ty. Velo ary Madagasikara vao tahaka an'izao hoe. Jereo fa na ny olona aza tsy mahafampesaka tianana izany mihitsy. Samy mandeha maika bako ny fotoana avy. Fiaro izany. Ohatra ny vitsika, ny trano, ny joalajoala manaka-daotra. Indrisany efa fa irery ny tena ty. Tsy mahalala izany izy. Nefa ianoko fa maro malagasy mitovy ihany kokoa aty. Ohatra ny malagasy zany fijeriko an'ity lehilahy mipetratra ireto ty. Mety voatonga izy io zao dia tsy mahita ny itsimo sy afaratra aty. Andraso fa modely antso amin'izay ho fantany raha malagasy toako izy. Allô? Akory lehilahy to? Manakory aby nareo mbao? Tena gasy mitoapoaka be mihitsy zany ato zany. Izay fiteny avy any atsimo mihitsy. Izy aza tsy fototra. Sao dia sotsy gasy ihany koa tsy fahavelomanika. Aleo andeha dia mody ara-basy fotsiny dia miala e. Salama tompo. Salama ianao e. Naheno ny teny gasy aty io. Aveza moa ianao raha tsy mahdisy. Tsy disy ny fijeriko fa tena malagasy ianao. Natao ohatry ny mantsy ny anantonanao sao dia disy ny eritreritra. Mora fantatra ity ny gasy e. Fa aveza ianao? Avy any Sakaraka. Ary ianao?
Vavatenina ny tena fiheviako fa mianatra tamin'ny Toliara no manomboka tamin'ny fahazazako. Samy gasy zany sika Ie. fa ilaozako nefa mbola betsaka ny taratasy tsy maintsy Gasy azo avy mozika, tantara, manaraka vazo miresaka hira. misimisy a Masotoa ary Gasy Ely mozika, fotra. tantara, vazo hira. tsy nolefa tena zatra mipetraka aty izy zany aho. Tsy vaniny koa aloha olona ny fijeriko azy. na koa ary tia marotoko mety mifampiresaka tamina naleko indray nyveloa amin'ny manaraka koa zany miresaka misimisy raha mbola mifankaroty tena mampalahelo aty zanako ty nataoko ihany zao nahatonga azy alahelo lava toy izao afaka baka izy nefa toa tsy hita soritra eny amin'ny tavany zany hafaliany zany fa ny alahelo ihany vonjy no manjaka tanteraka ompony vonjy moa iny lasa ny ampitan-dranomasina any no nifahaizany aleo aloha tambatambazako ny zanako fa tsy ananako firy ao an'efitrano ny angamba izy tena inona tokoa zao mbola olazainao roneny a andatsa sa anampitrotraka tsy efa mafaly anao ve zao mahazo azao asa manandrendry samonja zanako indrendry mifona ty aho tamin'ny fatosoana vitako tamin'ny vonjy za ve tokony hifonanao roneny a sa le mahandra maloto fitafy nalainao baraka tany anaty olona maro sady no amavanao toy ny taratasy iny nefa dia olombelona tahaka asenao ihany ny aiky ny adisoko ary saondra raha teto Madagasikara vonjy dia nitadiaviko io mihitsy izay nisy azy hitondrako zao fonako zao tena tsoroko aminao roneny fa ianao ihany no nisopatra ka nanimba amin'ny fiainako aza tao an'izany rery saondra tsy nieritreritra an'izany aho miasoandry ny tanjoko zanako tokana ngendry raha ny asoara ny tanjonao manina no soparanao fitiavako satria manana ve ka tsy afaka amin'ity olona tsy manana sa tsy natao hitiavana ny tsy manana sy ny malotoloto saondra lazao ary izay tindry ataoko lazao fa tsy maintsy ho tanteraha vonjy ihany no ilaiko roneny a ny fitiavako azy no aina mahavelolahy ka raha tsy ho antsony izy dia aleoko maty ka hivonjy andeany New York aiza anao hitako vola hitondrako andry any alavitra be any satria tsy voavidim-bola ny fitiavana roneny a tsy nampozinao olona mahay be izy na dia maloto azy nefa izy izao dia mbola ho tiavy izy an'izay vonjy malalako fa hitady hevitra anako anao izay azoko atao ahonotry ny raha tsy vita adydio fa izy no safidiako hanomboako ny tantarako ary izy ihany koa tsy maintsy hamaranako azy eny anaka aza malahelo tsoniary fa anao an'izay azoko atao fa fao amin'izay ny ranomaso avy amin'izay eto kaiky ny neny eto sasanako izany sy reraka zany ny fianarana to tahaka ny keza very ny hafanganany de fa tsy le tovavy ny fampiresaka tamiko ndray amry ary ve tsy miankinirina liritsy tena izy marina io mianatra atao amin'ny literatura koa angamba izy ty ary mety efa taloha ihany aleo atombiny fa tena marina rery izy sady ary ohatra ny fahitako ange izy ty so dia izy ary le eo amin'le sary eo amiko eny izy moa ty anarany Hervea tsy tadidiko ny toyiny andraso fa tonga dia antsoko amin'izay anarana izay izy raha maly fahaizako ary ty tamin'ny manantona ty ohatra ny efa hitako izany tany Madagasikara ve izay fo tadidiko
le tovolahandry andry reny. Hery viano Ie, izy indrindra ka. manao any ianao? Salama tsara. Ay, mianatra tokoa ianao. Ie, mianatra ato aho voaingana no nahatongavako taty. Ay, fa hono ary iza moa? Vonjy. Vonjy. Fa taiza aloha no nahafantaranao ny anarako e. Sa mitsatoka fotsiny ianao? Tena ianao tokoa le handrembina lentina ny ambotoky ka nahatratrarako ny tanjona tiako tratrarina. Hita hoe manao literatiora tokoa ianao. Manomboka mampiasa sary teny amin'ny olona mbola tsy fantatra kosa. Ianao koa zany. Taiza hoany nahafantaranao ny anarako fa zabe sasiny io ka. Ve hitako sendrasendra ianao. Fa tsy tamin'ny alalan'ny novy aho fa tamin'ny alalan'ny rovotra taratasy teny an-dalana mody. Mety koa ka nampiriniko. Miaiky ianao loatra amin'ity fahaizanao miresaka ity ka. Hitako. Taiza ho aho? Zany marina rery ve aho. Ieno a, taratasy rovotra ahoana fa tsy azoko. Ny tena zava-dehibe amiko teny mahita anao rehelina fa tsy antsarotsony. Ay, ianao le zazavavy nitoizana tany Madagasikara tamin'ny fahaizana. Zany hoe tamina gazety rovotra zany nahitanao aho voalohany. Voalazanao. Faly be ary via mahita sy mitapa aminao a. Za koa faly mahita anao ka tsy ho rerentsony aho zany nety fa misy anao. Vazaha daholo ny ato dia manahirana noho ny kolontsaina tsy mitovy. Zay aloha e. Na za koa aza tsy reritsony fa misy gasy tahaka ato. Mety amin'ny zareo aty manko misy tsy mety amin'ny fombantsika. Zay mihitsy. Tokony efa nampisifanohantsika vonjy aty an-tan'olona aty a. Satria samy lavitra. Tsy misy izay hitarenana amin'ny fotoan-tsavitra. Ka maninona moa raha miara-mipetaka sika amin'izay mifanakaiky tsara e. Raha mifanalavitra manko sika dia tsy hifankahita fahavoazana. Tena hevitra mety tokoa zany a. Dia ho aiza any aminao sa ny amiko? Aleo any aminao ka sady za ndraika mitambatra amin'olona fa tsy nahatratra chambre. Ndahora fa tsy manino e. Sady any amiko koa lehibe ny efitrano. Mbola mianatra nga ianao rehefa avy eo? Amin'ny tolakandro fotsiny aho tsy maintsy mamonjy biblioteka. Tonga dia dahora ho any amiko e. Amin'izay afaka mifanampy tsara amin'ny fiainana sy ny fianarana kotsika. Avec plaisir mademoiselle. Zay mihitsy nefa nandrasako efa ela be. Saondra marina. Ritsy. Elaela izay tsy nahitako anao zay a. Faiza foana ary ianao ty e. Eto ihany. Maniry hatrana ny aona aminao fa androany tenga anao vao tena andro tsara. Eto sakara eto ihany aletsy Ritsy. Nany. Ary ianao ve mbola mianatra sa efa miasa? Any manday any mianatra e. Te hiala sasatra kely dia nandeha aty fotsiny. Ny mpianatra koa manao greve fa tapatapaka ny jiro eny. Ary inona nataonao amin'izao? Manampy aneny mivarotra amin'ny grossiste anay fa tsy araka izy rery tsony. Dia tsy manao fianarana tsony zany ianao? Tsy mahavita tsony ary Ritsy. Dia inona zany ny anarana raha tsy tady asa? Ny saiko efa vizana dia aleoko mihitsy manao stage atao aminay ihany. Tena zany ve ny safidinao farany ry Saondra? Tsy aleo manao kely ihany raha mbola afaka. Tena efa tsy mahavita tsony ary ny mariny. Atao ahoana fa lahatra daholo ny fiainana e. Tsy voatery hanana doktora vao mpanan-karena. Ty filazanao azy. Fa ahoana ry Saondra? Ahoana Ritsy? Mifandray ihany ve ianao sy vonjy? Ianao zao no ateonako hitondra vaovao avy any amiko. Maheno ihany aloha fa tsy fantatra izay tena famarinana ka tsy sahako ny laza zavatra tsy mahapototra aminao. Lazao re Ritsy. Manazy nge ahy e. Olona ihany manko no nahenoko azy ity fa tsy fantatra izay tena marina. Lazao moa lazao Ritsy. Ka le izy nge Manino? Mety zavatra tsy hahafaly anao e. Ndreo manko manino eo anao dia tsy maintsy izany no tompon'antoka. Azafady moa letsy Ritsy mba teneno moa e. Ao ary fa ho lazaiko e. Andrasy fa ho sangiko kely Saondra. Ohatran'ny hoe manambady vazaha hono izy eny. Nanambady hoe vonjy? Tsy azoko mihitsy ny haiko izany. Torany ty marina. Saondra! Efa taona maro zay nofadiana Servia. Iza moa no nanapo fa ilay sariny tsiponiko teny an-dalana fahizay no indro lasa vadiko ankehitriny. Mahatsiaro sambatra ery manana azy. Samy mampianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay roa. Mifankaty fatratra ery.
eny fa na dia tsy niteraka azy izy zany angamba no efa lahatra ho anay ary mba manao ahoana ary izay sahondry izay ady tsy efa manambady koa ve izy izay hiezaka ny hanao vakansy isan-karazany sy RVA sao fialan-tsasatra izao veny malalako hoe ndry tovariana be ianao zany hay tonga ianao dia tsy hainy lako zaho dia efa malahelo be andry mihitsiko sao dia mba zavatra hafa raha malasa saina be anao hoe torovonjy variana fotsiny aho mandinika hoe atao aiza ary ny mariazintsika aty New York ihany ve sa ny Madagasikara tsy minao hoe zany nahavariana be anao teo hatrany fidirako tato hatrony hoe sangetsy hainao hoe sheria tsisy an'izany ho sera tiako angendry ka inona no tokony hanafenako zavatra amindry aviako akaikoeto izany malalako izany vonjy matahotra sao dia ho arinao ariko amin'ny ahoana ary mangina mantsy ianao satria tsy mananjanaka isika nala sorosoranao ato oatra tsoroko aminao ny marina ny RVA malalako ny fitiavako izay nomeko anao dia tahaka ny ranonorana avy any an-danitra ka tsy hiverina raha tsy lasa ento fa ina nefa ny tianao tonga avana amin'izany tiako loatra mantsy ianao rovonjy ka aleoko matotro izay tsisy ianao fa afatesana anao mpisaraka atsika sady na dia tsy hananjanaka isika nge dia afaka manangany eny matoky ianao ary fonjy manana ny foko matoky mihitsy efa natolotro anao no tenako manontolo ny saiko ny foko mba ny vatako rehetra oarabe zoky sheria dia aza mieritreritra n'izany tsiny fa miala sambatra anao no antom-piasiko eto tany misotra ndrindraky malala efa taona maro izany fa tsy misy reja lasa ty azy no nizy namany vonjy mivoady mihitsy any tsy hanome olo-kafa ny fitiavako nefa voatery tsy maintsy nyreseko izany satria izany fitiavan'izany no mandorony tato anatiko manontolo ka nefa raha tamin'ny fahafatesany menina no famalifaleko azy matetika indrisy ry vonjy ianao ny voaloha-pitiavako eny fa na dia tsy nisy tantatra ny vatako retsy ty lasa be ny tanàna eto sakara tia izy sady tiako koa nefa tsy mahay eto amin'ny fotsiny ngambo izany manahoana re ianao an'izay sahondra mankihasa nge ahy loza anao mandre fotsiny eo sa mbola te hanao an'le nofinao tamin'ny alina efa voaomako reny kitapinao ry ngabe ny tanàno ny fiara koa efa madio tsara tsy mandrevy izany efa variana fotsiny hita mihitsy hoe mbola mankafy an'le nofinao tamin'ny alina ianao nofoko vonjy malalako ianao ihany tiako atao tany aina nofy an'izany tamin'ny alina dia maninona ny tsony foazonao nofy tsara ho anao iny koa ve anoazako anao hoe ka tsy ady tsy vita tsy misy zavatra tsaroko izany na dia kely aza nefa izay ana-po ihany ny avoaka ny vava ry sahondra fantatra nefa tsy tena tia ahy ianao hoe aza manao an'izany kosa moa rija sa efa be ny tanàna ianao dia te hiala amiko ka izany moa dia divana izay fandraisanao azy afaka miala ianao rija voadiny koa ve izany teninao izany maka efa tsy andany fotoana hiady aminao eto ny ampandrosan'ity tanàna ity zao manaherana ny lohako fa tsy niady aminao akory mahazo mandeha ary ianao ry be ny tanàna nefa azoivy raha misakafo atoandry indresantsika sy ianao io ary tena nanofy amin'ny vonjy izany tokoa tamin'ny ala matoa tena tesitra rija andrazo tokoa no alaiko amin'ireo fianakaviandreo ny adresmailny angamba atsiaro ahy izy raha vao maraha izany sy ahitany anao RVA mbola tsy mivalianao ange le resako indray andro iny ho inona moa izay fa tsy tadidiko atry mikasika an'le mariazintsika hoe atao aty ihany ve sa ny Madagasikara maninona moa raha atao any tany-drazana ihany fianakaviana manontolo koa mantsy izay tianao ihany ka ny programa fotsiny no amboary salaminy tsara ohatra hoe amin'ny fotoana fialan-tsasatra iny nanatanterahana azy tsy maninona amin'izay mantsy mba mety samy afaka daholo ny fianakaviana rotrota sa hoanao izy la tena mety ka za hikarakara mipiretrana masina azy ary ianao kosa indray no manao mikajikajy ny mety ho lany amin'izany ary ny invitation izany manamboatra azy
alaina amin'ny internet fotsiny zany dia nidatsy ny anarana fotsiny novainy ay tsy mandany fotoana firy fa na zao dia zao ihany aza dia efa vity zany ay zay piretrana masan'izay no anotanina mialony da dia afaka azy amin'ny vakansy io dia sao dia misy zavatra drino any Sakarava sa any Toliara fantatro fa tonga dia any Sakarahy tsy maintsy ihany kosa kiseria fa mandehana aloha sokafo ny mailako e dia jereo sao dia misy mail vaovao tonga ao za hijery ny laran'ny finday amin'ny père Fridol amin'ilay carnet keliko iny ndao ary efa misokatra angamo io ordianao io sa aleo fa hojereko amin'ny iny ihany ka ny fitiavako anao na nikeko ny vatany Rija noho izy namanao akaiky mbola tena tianao ary miandry ny ahatongavanao na afaka zato taona aza satria mbola tsy maty hatramin'izao ka mandrakizay ny fitiavako anao tianao ary fonjo malala ny foko hoy saondra malala anao miandry hatrany fa inona zany zavatra ohatran'ny mijery zany andraso ny mijereko fa ohatran'ny Hervia mihitsy zao mikarapoko zao tena Hervia marina Hervia tanonony ianao inona ary ty eto amin'ny écran ty ary to mail avy any amin'ny Saondra taiza nahazahoan'ny adresy mailako mety namaky an'io zany nahatorana ny Hervia aleo metoka any amin'ny politika inona reny loza soratany Saondra hoe fa inona ny mahavariana be anao io Rija sa mikasana anareo amin'izay aza manan-kitava aloha ianao tsy mitena an'izany taminao mihitsy fa rehefa te andeo ianao dia mandeha ana ohatra ny kilalao angamba izany fanambadiany izany aminao raha tena tia ianao maninona ny tsy lazaina azy zavatra mampiasa saina be anao zao vy everyn'ilay fianakavian'ilay tovolahy maty ny soarany iny fa za hono mambadika ny fanafiana teny iny ahona tsara hoe Rija zany zao dia manakarama miaramila iambina antsika fa tena efary amin'ny fofonaytsika zany tsy mampatahotra loatra zany fa efa nampiatso an'ireo olobe rehetra teto an-tanàna dia ahoana ozy ry zareo ka inona moa fa hiezaka mandresy lahatra ny fianakaviana andro zareo dia tsy maintsy anatrika an'izany koa zany ianao sa ve izany olobe izany ihany no hiresaka amindry zareo rehefa resy lahatra ny fianakavian'ilay tovolahy zay ho hiaraka hanampiny ary zareo ka inona raha mbola malasa saina be anao toy izao raha efa milamina izany tsy tiako fotsiny ngery Saondra hoe za be ny tanàna tokony hiary indray ve nendrika indrena ho mpamono vahoaka ny vahoaka rehetra kosa ngeka tsy voatery ho tianao daholo Rija ary tsy hijeriny tsara vitanao reo fa hiambina ny tsy mety ataonao marina aloha zany raha velao amin'izay zany resaka izany hoany fa izao ry Saondra ahoana ke Rija mpiara-mianatra fahiny vonona ve ianao raha anamaraiza amin'izay tsika marina ve zany Rija vonona ka efa voafafako nandritra izay fotoana ny rahantsika izay fitiavako amin'ny vonjy efa ilarery izao ny mameno ny foko manontolo tsara rehefa zany tokoa mana eny manka ny saiko so mbola izy no mameno ny fonao nentika ampianonana anao ihany ange fitiavako anao teo aloha fa amin'izao kosa lasa tena tianao zany ve tsy mampoiziko falefa apakaran'ilay olo tika eo ny ambony alitara ka zao ary ilazao ary ny fianakaviana rehetra fa aleo ny namana nomena invitation andray tsy andro kery zany Rija ka tsy aleo toy izy ny eny ambony latabatra fisakafoana ve aloha resaka ndao ary vonjy dia sarinao ve namatika nyty ny fonao zay tsy miandrandra afa-tsy fitiavanao aza mbola miteny aloha ianao azy ny dokotera fa mbola reraka be mbola miandrinao Saondra malala anao mpiara-mianatra tamiko fahiny Saondra tena nity ahy izy nefa tsy nitaka tany ny fitiavako
efa anao ny foka ry RVA ary avy hatrany dia mody any Madagasikara sika raha voasitrany ianao anatanteraka ny raharantsika. Efa nampoiziko satria tsy miteraka ka tsy maintsy soloanao ihany ianao renany. Aza miteny izany ianao ry RVA malalako a, na miteraka na tsy miteraka dia ianao no anjarako. Tsy hanary anao izany aho. Marina fefa tsy hamatika amin'ny fitiavako ianao. Marina izany. Hitana ny voan'izay rahantsika nanaiky ianao izany. Ianao rery no tiaviko mandra-pahafatoko rery RVA. Sy tian'izanizy izany intsony aho afa-tsy ianao rery. RVA? RVA? To tsy mamaly tsony ianao. RVA! RVA malalako. Tsy miteko tsony ny fony marina. RVA! RVA! Ray volana sahady izay nahafatesany RVA. Tena tsy ho velona tia mihitsy ary azo no mitoika. RVA malalako. Fantatro fa mahita ianao amin'izao fotoana izao. Ary fantatro koa ny tantara misy amin'ilay saondra araka ireny efa nambarako taminao ireny. Marina no lazaiko. Mikasika ny ianao nary azy tsika nefa indrisy. Zavatra hafa no niseho. Sary aizina ny vaingana tamintsika ny hafaliana tsy ompitratra iny. Nosipara-ny fahafatesana ny fanerentsika. Eny fa na dia tsy ho faty aza ny fitiavantsika. Tianao ary RVA. Voaloham-pitiavako ianao nefa dia najanonao sahady ny penina nanoratanao ny tantarantsika. Aleo mihitsy hialy eto ahaka sasatrany amin'ny tany niaviana fa tena tsy zaka intsony izao ka. Anisy toerana mangingina sy milama tsara ohatry ny izao ihany aty avaratra Sakara. Otry Voasamako mihitsy izao taty hatramina olona. aty matetika amin'ny toerana faleha misy vohitra isaky ny tsy mianatra iny. Dia inona ny tiana ataonareo aty? Mandehandeha dia mianaka goavy na maka tsinefo na mianaka manga amin'ireny fotoanany manga ireny. Hay ve. Tena misaotra ilay tsy rija malalako fa mahita ny tsy fahitako miaraka aminao. Efa mitena ny vonjy ihany tsika tory saondra. Fa adiniko ny laza taminao fa maty efa iray volana mahery ange hono ny vadiny. Ahoana tsara hoe maty ny vadiny? Mampalahelo koa izy izany. Fa iza no nahinonao an'izany vaovao mampalahelo be izany Ritra? Sa mifandray ihany nareo? Hitako tamin'ny gazety ka. Mampalahelo be ry izany Ritra. Dia mbola nijanona any izany izy? Afaro izy raha tianao ho tonga e. Andray kosa Ritra. Ianao ihany no nilaza azy dia avy eo ianao indray no tezitra. Mpiara-mianatra tamintsika inge izy e. Iveriko fa fanontaniana normal izany amin'ny mampinamana. Fa olo tianao taloha ihany koa. Tsy laviko izany nefa tsy mbola niaraka taminy afa fitiavana madio ny rahanay. Iza moa ny tanjeronareo tany? Rija, na atoky na tsy atoky ianao dia izay no izy e. Sady efa ianao koa no nomeko ny foko izao. Azafady ary e. Fitiavaka anao ireny na tonga ho sary-piaro tahaka izao saondra. Tantara vazo hira. Sako tia anao Rija. Gasy Matrikisa mozika fa tantara mipofoko aminao zany afaka folo andro. Misaotra kiseria. Je t'aime. Aleo hody amin'izay rehefa efa miariva ny andro e. Ny aty koa lalon'ireny dahalo avy nangalatrombo ireny ka mampatahotra be mijanona hariva aty. Eny ary e, ndao andeha. Manaraka indray tsika miverina fa tsy mety ho afa-po mihitsy miaraka aminao. Masoko ve no misy fasika sa ny fijeriko no manjavony? Tsy ivonjy ve itsy mihinana lasopy etsaka itsy? So dia fijery mitovy kosa ary. Sa lery mihitsy ny angeza? Ato amin'ity hotely ity manko ny fihinanana lasopy taloha. Izy io rangaha. Aleo atomiko fa tena tsy mamita kanto fijeriko. Vonjy! Rija marina.
ny fakahita ihany le sika roana reja. Boribory lesa ny tana rovonjy a. Fiodikodina eo ihany. Marin'izany. Tena saika tsy fantatra angely tsy ela tamin'ny voalohany. Fa dia nandinika ela vao tena natoko hoe tena ela tokoa. Ka le tsy raha rija. Marina izany e. Ka manao ahoana le saondra vadiny lao? Ao lesa izy eo a. Salama tsara. Efa ian'la tokoa moa fa afaka 7 andro natao mariazinay. Mariazy? Mariazy. Aza mitomantsony lesa rovonjy a. Mankahery an'lahy tamin'ny nahafatesan'ny vadiny lahy iny. Hitako tamin'ny gazety koa ngefa saika anao mariazy nareo no maty izy. Misaotra le tsy amin'izany fankahirezana izany a. Tena namana tsy mahafotoko ela reja. Tsy mpinamana tsotra le saika fa tena mpirahalahy rovonjy a. Tsy irery izany lahy raha mbola velonaina koa. Misaotra le tsy. Adiny daholo izay rehetra nisy teo aloha fa no avy ny tokantranonareo jerena. Misaotra le tsy rovonjy a. Fantatro fa tsy nitiany saondra tamin'ireny fotoana ireny. Ary tsy mbola niaraka taminy satria anjara voatelo amin'ny lahy izy ka efa voalahatra avy any ambony ianareo. Fiainana daholo le tsy izany a. Fa ahoana ho ality rovonjy? Ahoana le tsy? Fa avy aiza tokoa moa izany izay vadiny lazay e. Sanatria tsy hoe mamofo tamandry fa tiako ho fantatra ihany na dia efa tsy namantsika tsony azy izy. Tantara lava ihany le tsy a. Ary mihety tsy ino lahy. Hitany lahy. Zany vily ty. Dia le saran'ny tsipolona tena moron-dalana iny izany lasa vadiny lahy tany ampita. Tsy mampino ah. Tantara lesy izany ka tantara. Tena lahatra tokoa le tsy ny fiainana. Marina. Lahatra sy anjara. Tendry mifangaro ao daholo le tsy a. Maty izy zao dia izay ve no anjarako? Sa mbola izy koa ny tena ao anjara? Ka ela kosa ve lesy dia tsy hanambady raha vao maty vady indray mandeha. Betsaka angela tsy namaty vady tahaka an'ilay e. Nefa manambady ihany avy eo. Marina le tsy izany nefa mbola tsy afaka aloha amin'izao fa tena mbola maratra be ny foko a. Courage le tsy rovonjy a. Andeha hody amin'izay fa sao dia gaga io saondra hoe taiza indray a. Ay, miandalana re lahy. Fa hono a? Ahoana le tsy? Fa angamba mbola be antahanta be tahaka ny taloha ihany saondra izay. Tena mbola tsy afaka azy iny e. Arahana amin'onjy anao ihany. Tsy aleova le tsy vady be antahanta toy izay reny sipa komando reny a. Aleo le tsy aloha andeha amin'izay ka. Tonga avy any an-trano lesy rehefa malalaka. Ho avy ka. Dia mampamaky any amin'ny saondra any a. Okay ary. Iny mila zako an'izany any ihany ty. Ay tonga malalako. Kotara kely isy lazany androany. Mbola niresaka tamin'ny nampiasana nanaholana izay re a. Efa vonona ve ny sakafo fa tena lona be nge za zany e. Efa vonona ki chérie. Ela sisa ny andrasana. Ametraka amin'irety eto amin'irety vetivety ara dia ho avy e. Ivery mivatsitako angamba vonja ny resaka tamin'ny tao amin'ny hotely iny. Vonjy. Ny fondra iny fitiavako azy izay napatoriko andro ny atongavana. Izay maharitra tokoa vadin'Andriana. Mody ho lazaiko rija hoe ho antolo hiara vetivety amin'izay tonga dia any vonjy amin'ny matory. Tovariana be sa onde. Sady ohatra ny falifaly be izy izany. Ao re mipetrafa anao ianao. Fa tsy tia langany mahita na falifaly ohatr' izao ka. Ka samba ny voahitako tena miendrika eo izany hoe miramira n'izaniko. Eny, tena faly fa efa akaiky ilay andro iray hanatantara eo amin'ny fiainantsika. Izany e? Mety ova hevitra izao ty raha ilazako hoe tonga vonjy. Aleo tsy teneniko aminy ka. Sady aleo aroso aloha ny mariazinay. Rita, fa iny ty malasa sainanao tapika e. Sa hoe tsy mahafaly anao ny teniko teo. Tsy izany le tsy fa tokony aroso aloha ny mariazintsika. Fa ahoana? Misy fiviriny be ny tanàna rehetra tsy maintsy andehanana maika na Antananarivo e. Ary amin'ny fotoana mihitsy le izy. Anga? Sa ahoana ny hevitra? Eny, tsy maninona raha izany no mety. Andeha hividy andeha akanjo mariazy koa izany rapitso. Sa ahoana? Tena mety ka. Tonga dia omeko vola ianao dia mandehana rapitso. Ary homany daholo izay azo homanina rehetra. Eny aky malala koa. Fa izao tandre mivarim-bariana any fa raha vao vita ny zavatra atao tonga dia mody. Eny, matokisy lahy e.
tsy tery lalana ny ratsy ka tandremo so soparan'ny fahavalo ny fikasantsika. Efa miorina ambony vatolampy ny fitiavantsika malala ka tsy voasakanizaniza. Vao lasa kely eo ianao dia ho any ny vonjy ahy. Iza koa ny vidy akanjo mariazonao eo. Elvia malalako, rasty perasty. Atolotra anao mariky ny fitiavako anao tsy mivadika. Na ankafaliana na karatsiana dia aina ny fetra. Vonjy manjaka. Rasty perasty mariky ny fitiavako anao tsy mivadika. Na ankafaliana na ankaratsiana dia aina ny fetra. Dia ampiko hoe ianao ny voaloham-pitiavako ka aminao no maranako ny tantarako. Na tonga aza raha fahafatesana dia tsy hitiany kafa intsony aho. Dia hoy koa hoe raha matedy ho anao aho dia tianao ihanina ny akoatra azy. Fa ianao kosa mitandrema so tsy atandrina ny voady nataonao. Voady masina eto ambony alitara izany Hervia. Masina ka tsy azo dikaina. Misaotra betsaka malala. Tandremo ihany ny voady izay natao a. Tandremo ilay voady. Tandremo ilay voady. Hervia. Nanonofy amin'ny marina. Inona ireny mety hevitra iny e? Nanonofy nanao mariazy taminy aho dia naverimberiny ny hoe tandremo ilay voady. Matokiry Hervia malalako a. Tsy tia ho kafa intsony aho satria fantatro fa tsy izy asolo anao. Ary efa izany koa ny naverimberiko fony ianao mbola velona. Tiako ianao ary mandrak'izay ny fitiavantsika hoe ataminao. Ody miato e. Fa iza koa ary izany mamofo maraina be izany. Sany avy any ambany vohatra ny tonga maraina be. Noena eny fahatongavako. Hoe rehefa mangatsiaka be ary vonjy a. Tohatra ny feom-behivavy angihy izany. Fa iza ary. Vonjy! Way, ohatra ny feo an'ny sahondra. Nefa izy hoe tsy mbola any amin'ny vatiny amin'izao olo izao. Andraso aloha vahaiko. Ondra. Fa anao inona ty amin'izao maraina be izao anao sahondra? Fa misy inona? Dia tsy misy fiarabana mihitsy ve nandritra izay taona maro tsy mifankahitany izay ry vonjy. Ary inona mampitomany anao e? Fa misy inona? Fa loatra ny foko ry vonjy a. Everiko fa tsy ona tsy mitsika. Sahondra, aza mitomany tsony ary e. Efa miontsika izao dia efa fao amin'izay ny ranomaso. Ahoana fa tsy tomany tsony ahy. Fa hono ary sahondra. Fantatra rija avy hoe nakaty amiko ianao. Mahagaga manko dia antondianao amin'izao andro vao maraina be izao. Izy ary tsy te hilaza amiko mihitsy hoe tonga ianaoko. Ka ahoana ary nahafantaranao fa tonga eto e? Sa nisy olona nilaza taminao ve? Nandeha nividy yaourt atao amin'ny hotely any nahita anareo rovariana ny resaka tao. Tonga dia mody ary nikaroka izay hevitra andehanako aty. Tsy nilaza taminy izany ianao hoe akaty amiko? Nandainga taminy aho hoe andeha première ligne ny Toliara hividy akanjo mariazoko dia sonaka aty izao. Tsy mety izao ataonao izao ry sahondra. Mandeha any ianao mody any amin'ny vadinao. Ny mariazinareo raha teo efa tsy ho ela. Efa tonga ianao ilay tompony fo ka tsy izy tsony izany mariazy miaraka amin'ny ridy izany. Mampitandrina anao ary vonjy a. Asa efa mandeha mody fainganany io. Eny malala. Andray. Mbola tia koa izany ianao ry vonjy malalako. Ka. Maninona kay raha mivady amin'izay tsika sy ianao? Tsy ianao ilay niresahako teo ka. Ka izay ihany nge no ato aminao e. Atora tia aminao any io alina ry vonjy a. Vonoko faty io ro matory ety ry vonjy a. Miteny ianao aza e. Aza manao an'izany e. Aza atao an'izany izy fa tsy maintsy hody ihany re io a. Lasa fa mbola hiverina. Mampitandrina farany ianao aza e. Tena alina be a marina voatafody. Mihasarotra ihany ty afertika. Fa ohatra ny manaraka angy ity katrolina vahorinako ty izany. Sa mitovy direction ve? Aleo mihitsy mandeha mafika. Tena olona mikasa minoary mihitsy rehefa mijeriko azy. Aleo mihitsy idinako olo izay azo idina fa tena olon-dratsy reny anaty fiara ireny.
dia viletsy ry zalahy finoy finoy araka tonga tokoa ry zalahy gasy mozika tantara vazo hira tonga dia indrasako eo amin'ny salon amin'izay tonga dia ataoko tifitra varoaraka rehefa miditra eo Parlez après le bip sonore. tsy À la fin de votre message. message foana akory tsy ondra tsy izy fotoana ntsony zao fa efa tafiditra ry zalahy zany zany ary tatazy ohatra misy vory zalahy zany andraso amin'izay ikisahako moramora ary tonga dia ataoko raha falina na mahavoana tsy mahavoa e any koa ary zany ay zay vao tena voa marina ay betsaka ihany zany boala tafiditra amin'ny vatako izany ay tsy ahavelona ntsony zao ka ary tonga dia lasa zalahy vao vatana voa tsy ahavelandry zalahy mihitsy zany raha tsy matiny velomena ary tsy ahondra malalako tena tory tany amin'ny chambre ny afarako fa tena tsy navela mivonjy atory tany any mihitsy aloha hidaboka ny koa mamitaka ny rijo anatrehan'Andriamanitra raha ilaza fa tena tia azy nefa ny foko ny tempo amin'ny vonjy tsy aleo samy tsy misy ary aleo amin'izao velomiko ity findaiko ity dia lazaiko fotsiny izy hoe lopate ohatray 19 appel manqué andritsa marina ary toa mity be zany vavahady zany sa lasa nandeha tapoka koa izy aleo hiakarako avy atsy ambadika ka zay ohatray fa ino reto entana vakivaky sy potipotika reto tena misy nanafika mihitsy tato raha zao ka arija andraso ho jereko any amin'ny salon any izy Andriamanitra tena ritsy ty mioka eto ambany eto ty matso mivadiko marina rija malala koa tena tsy navelandry zareo mihitsy raha tsy maty ianao rija hoa tena olona tsy vanina mihitsy nareo rija mifoaza moa rija aza mandaho amin'izao fotoana izao moa rija ny mariazitsika rija raha nanaraka ny teniko ianao dia tsy ho fatako izao rija malalako rija hoa rija Ohatray fa misy inona ry sahondra ny sepotra sy mitomany loatra izay ianao zahay ara le efa napoiziko tsy maintsy nyroany rija avy tany indray zao ianao io efa niteny ingia fontsy ahoana maty rija ahoana maty fa maty ahoana koa rija tamin'izaho tsy navelanao atory tatiny dia natory tany amin'ny chambre ina ny idirany rija amin'izany amin'izay tokoa ataony hoe tantolo iara ny alako mariana be avy ao an-trano dia ahoana inona ny nahafaty azy no nitonga tany an-tanàna hitako vavahady niditra avy any ambadika no niditra ny trano gaga nahita ny trano nikorotana sady potika sy mataholo ny entana tao dia toy izy hoe vao tafiditra ny salon dia rizy efa miapatra teo ambany miosin-drano hitako palatimo no amin'ny fatany fery ary vonjy fery mangina mo sahondra mangina samy olona mamitsika rija dia izany efa navita an'izao abibiany izao fefahavalo izy ry vonjy
efa ndrarako izy ny tsy latsaka ho be ny tanàna io fa tsy nety. De tena maty tokoa zany anary rehetra maty izy Rivonjy a. andao ary ho any an-tranotsika hikarakara ny razany. Misaotra Vonjy a. Fa aleo aloha mandara ny manam-pahefana be ny tanàna ave dia atao toy izao. Tena olona tsy mahataho-tody mihitsy ka. Mystère mihitsy zao fiainan'izao ka. Sany fitiavana mihitsy no tena mameny fiainan'olombelona ety an-tany. Toa raha tia miaina dia ohatrany hoe ny naizy Vonjy ny tena anjara satria nanambady Vonjy tany ampita tany dia maty ny vadiny. Za koa tia nanambady Andrija dia maty koa Rija. Matahotra be mihitsy koa matory ery amin'ity trano ity ka ohatry nisy eo amiko izany foana Rija. Aloha mihitsy andeha ho an'ny Vonjy fa tsy matokana rery ato aka. Ody rery Vonjy a. Ody eo. Efa napoziko mihitsy ho tonga aty sahontra amin'izao alina izao. Fantatro fa angina rery eo izy dia tsy matsiaka aty. Ody eo. Aleo ho voainy. Vonjy a. Sahontra. Matahotra be ao an-trano ka afaka matory aty aminao ve a? Mandrosoa fa tsy maninona zany. Misaotra. Dia aiza ny atory? Ohatra eo ambony fanena fa ho aizandray ary. Enao koa nga masosotra. Hitako. Eo ambony fandriana nge. Fa fandriana aiza? Eto ambony fandriana koa. Narenao aiza? Atory any ambony kanapé ahy matoki fa tsy maninona zany. Enao nge ny aleoko aty Rivonjy fa tsy fandriana io e. Sahondra. Matahotra ka tena marina e. Mangataka riany atory akaikinao ihany raha mety. Matoki fa tsy etsiketsika. Tena tsy mety ho aho. Vonjy. Maninona? Sady efa tsy tia ave enao dia mbola tsy avelanao atory akaikinao a. Ka manahirana izany. Inao koa moa miasakana antsika amin'izany e. Sika roa nge ka efa samy mativady daholo e. Ka tsy hitako ny olana raha hifanambady amin'izay. Sahondra, aza miteny intsony. Avia reto akaikiko e. Vonjy a. Ahoana ry Sahondra? Roy aho e. Tiako be zany fihinanao izany. Afaka tanteraka ny tahotra sy ny alahelo. Izay vao azoko ilay fitiavana mampijaly hatramin'izay no sady nahafaty olona maro. Eny voatery tsy maintsy hivady any. Ahoana tsara hoe averenindray hoe ny vavanao Vonjy. Inona ny voaty nataontsika? Fa izy zany miteny izany Vonjy. Ny vadiko io alohantsika io Sahondra. Hervé mamela amo e. Avelao aho ho libra amin'izay. Mandika ny voaty nataonao ianao Vonjy a. Avelao zanak'olona Hervé malalako a. Azak'endainy izy zany alay. Avelao izy fa zany diso. Tsy tiako hanolo-kafa intsony ianao Vonjy a. Tiako ho amandrak'izay. Izay mitady angalatra anao dia fahavaloko. Vonjy eo ary Vonjy. Tena ny vonoanao tokoa ve iny zanak'olona indry Hervé fa maninona ny dia manao an'izao ianao e nahoana no namadika ny voady nataontsika ianao e Hervé tsy maintsy ho vonoa kokoa ianao amin'izay eto akaikiko mandrak'izay dia hosahanao ve zany ry Hervé malalako aza manao an'izany moa e noho ny fitiavako anao diso tafa ohatra dia tsy maintsy ataoko izany amin'izay tsy mifanalavitra intsony zasa ianao ary araka hitety an'izao tontolo izao amin'ny kasambarana Hervé 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 ilay sariny tsiponinao teny an-dalana ary lasa vadinao ka tena tianao hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao no milanao vonjy vadiko tsy foiko avio eto akaikiko mandrak'izay narainao nandritry ny herinandro teto amin'ny radio Madagasikara ilay sarino tsiponiko tantara mitoy nosoratany Vonjilanto Emmanuel